ahoana marina ny fahefana ve no manova olona sa ny mpitondra no adalam-pahefana tao anatin'ity fitondrana rajoelona ity no betsaka indrindra no te zavatra mamoetra na ny skandala nyseho to minitsy ny rara indra ary ny arahandritrana iny teto no hoe izahay aloha izao no mitondra fady ny aiky ny lesoka sy aniritena amin'izany fa miny midingin-drambo eo any atrea ny efa mety ho fahadisoana miompampany na fitondrana mbola mieritrehitra ahoanao revolution toy ny tamin'ny 2024 ve ka mbola mitoy ny fahatokisantena be fahatany fa tompony basy amatafondro amin'izao mantsy sady tompony fahefana ny tompony vola ka tsy mieritrehitra ny ampitso mihitsy saingy misy fetra ny zavatra rehetra ahoana no mety niseho amin'izao vaninandrianantsika izao raha toka izy ireo no eo amin'ny fanoerana motsy efa rakitra indray ny fanonganana sy ny filanjana vatapaty nenjehina fatratra ireo fanjakana teo aloha nenjehina ompanao kolikoly mpanitsakitsaka lalam-panorenana tsy mahavaolam-bahoaka ny fanjakana sy ny mpitondra rehetra teo aloha ary fitaovana nentina nanaovana ny fanonganana any filoha marikaravalomanana satria nolazaina fa manao ampimamba mangorokarena manao didijadona saingy inona amin'izany no tanysain'izany moa no tsy miseho ankehitriny tamin'ireo fanjakana roa nenjehina fatratra aza mbola niaina kokoa ny vahoaka malagasy na ara-tsosialy na ara-toekarena izao ihany koa angamba no tonga amin'ilay fitenenana hoe izay nafafiany no jinjaina tsy misy ny mandrakizay any ka to manomboka mivaly mivantana na ankolaka amin'ny fanjakana ankehitriny izany ny tsy mety nataony satria ny tody tsy misy fa ny atao no miverina raha mahakasika ny kolokolo manokana dia ity no teny nataony filoham-pirenena ankehitriny io tamin'izany fotoana izany za zany dia mametoky aloha voalohany fa ho ataoko mangarahara tanteraka daholy ny fifaninanana rehetrarehetra idirana ampiasam-panjakana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara za mahita hoe tokony eo anivon'ny Bianco ihany dia efa afaka asiana ny fitsarana satria zareo ne manao enquête fa tsy alefa ny anivon'ny tribunal fotsiny tsony anjarany ilaina ary tokoa no mitsara fa ny fahitana azy aloha dia to azo avadika izany ny zava-misy hoe mila fibaboana sy fibebahana to efa miraviravy tanana sy tsy mahita izay ho raisiny mijinjany nafafy ny resaka vina sy ny velirano aloha amin'izao dia namany mampamangy ary raha ny lojika politika ankehitriny hitarafana ny ho avy dia efa fepotona 5 taona vao misasaka ity aza to mampanany ahita vokatra aingana aminy maika ave fa amin'ny taona 2024 kolikoly fa napara-pahefana didiny besandry fiakarany vidim-piainana izay no isan'ny mampiavaka ny fitondrana mijoro ankehitriny izao taratra tanteraka fa fitondrana tetezamita sy mpanonga-panjakana ny taona 2024 no mitantana ankehitriny tsy misy afa-tsy ny ankehitrano an-trano sy ny fiarovana tombontsoa manoka ny samy ao an-dapa no miseho eto amin'ny tany sy ny firenena manoloana ny fitantanandra-raha-panjakana iarahantsika nafantatra tsara fa tamin'izao fitondrana izao no isan'ny nanjaka ny kolikoly teo ny raharabomban 7 miliara ariary aizy io raharaha io amin'izao fotoana izao ny ministra tamin'izany ve afaka madiodio marina tsara eto ny aloha fa ny sekretera jeneraly ny menina na ny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'izany dia filohany antenymeran-dolona amin'izao io mazava ho azy fa ny sekretera jeneraly dia mahafantatra antsipriany ireo raharaha anatina ministera iray inona nefa no tsy mampivoaka ny marina momba izany hatramin'izao dia hoy nisy olombavambahoaka hoe tsy misy ilana azy tsony zany ACC zany tsy misy ilana azy tsony zany ny ministera ny tetibola sy ny rehetrarehetra zany ny prime ministre ny rafitra rehetra ny androm-panjakana satria bakon'ny fitondrana-panatanteraka zay tarina andriamatoa ny rajoelina raha misy ny olona atao hoe voaroroy amina raharaha anankiray dia mandeha foana le atao hoe présomption d'innocence fa rehefa ny mpanohitra no sanatrika ny bolisatra na mety tratra ny zavatra ohatray dia tonga dia présomption na culpabilité zay zany le ataoko mitanila tsy anao tonga dia meloka melohan'ny fotoana na amoronana dossier mihitsy ara fiasco total échec total ny fitantananao ny firenena tsy misy tanteraka ny zavatra nampanantenainao dia narendra raha-pitsarana toy ny hoe
73 kilona volamena, ny resaka bonbon sucette, ny resaka écran plat, mbola eo le ministre am'izao fotoana zao, mbola eo daholo reo tompona andraikitra miodikodinetsy de mahazo toerana atsy, nefa ny zavatra fikarakarana an'le izy sy ny fampiarana ny lalàna tsy ampiarana rehefa olonareo no manao ny tsy mety de ny atsy andefasany IGE reo commune rehetra zay tataniny be ny tanàna aty tsy misitraka an'izany fa dinganina ny sasany misitraka camion taterana fako sy taterana zay eo azony taterina any fa ny anareo mahazo daholo de zay mifampiresadresaka aminareo sy zay tianareo no ataonao mitanila ny zavatra rehetra eto amin'ity fireneny ity misy traitement to inégalité reto amin'ny lafiny rehetra ka dia takina rehefa tsy tsakitsahanao dray ny lalàna sy ny lalam-pandrenany repoblika faefatra fa raisinao toy ny fitondrana mpanjaka ty zavatra ity de aloha mikisaka makany amin'ny repoblika fahadimy raha tsy aivina mantsy de nolazaina fa ividianana bonbon sucette ho an'ireo mpianatra io lela vola io 8 miliara ariary ividianana bonbon sucette fotsiny nambarany ministra tamin'izany mantsy fa mba anesorana ny mangidy amin'ny CVO izany ny rara écran plat indray aiza ny toy ny fitoriana napetraka eny anivo ny fitsarana avo na ny haute cour de justice asadiny any koa fa nisy ny fitoriana eny anivo ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana to samy nangina avokoa ireny rara ireny ny ministry ny aty tany milamina sy miriaria ataony hoe tsy nanao ninninona eo ihany koa ny kolokolo sy ny ankiatrano trano amin'ny tsenam-baro-panjakana ny arahantsika nahita ny rara MCC izay navoatonontonona olona teo akaiky ny fiadidina ny repoblika tsy mahaleo tena ny fitsarana izay angano azo amaritana azy aiza ho aiza izao ny rara makasika ilay volamena tena amin'ny fitopolo kilao tratra taty Afrika Atsimo iza no tena tompony izany no mahatonga ny fieverana hoe everiny fitondrany zao fa azy ireo i Madagasikara ka izay tiany atao eto no atao nanenjika mafy ireo mpitondra tany alohany ary nanonga mpanjakana mihitsy aza kanefa mihoatra lavitra ny faharatsiana no lazaina tamin'izany no miseho ankehitriny raha i Rajoelina sy ny ekipany tokoa moa izany zao no teo amin'ny toeran'ny fanoherana inona no mety zavatra efa nitranga teto tazana tanteraka arak'izany fa fitiavan-tseza fotsiny ka mba ihinanana sy anaovana izay daniny kibo ny filazana hatramin'izay fa ty tanirazana sy ampomy fitiavan-tanirazana ka nolazaina fa tolom-bahoaka izay nitranga teto sa ve sambatra ny vahoaka malagasy amin'izao milamina tsara ve ny fiainan'ny vahoaka taoriny nanonganana any filomaharikaravalmanana teo amin'ny fitondrana dia mbola nampanantenainy indray tamin'ny fampelezan-kevitra fa amirapiratry Madagasikara tsy fanomezan-tsiny moa satria lainga tsara lahatra tanteraka no natao tamin'ireny teleferike kianja manara-penitra sy ny maro hafa dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa tsy kibonona sy tsy fisiny asa ve moa ny olany vahoaka malagasy anangana orinasa isa-paritra isika aiza koa zao izay eo ny efa misy indray aza no trongitrongesina sy potehina noho ny politika lomorina dia hoy ny olo-pirenena hoe esy malagasy mahantra aloha to de atao mazava hoe mahantra satria tsy mihodina mihitsy zany ilay fiainan'le olona mangingina tena mangina tsy anime le fiainan'le vahoaka dikan'izay fahatrany rehefa mandeha ny lalam-pirenenena anao de hitanao mihitsy hoe tsy mandeha le zavatra tena misy moa zany dia mba ilazana ny mpitondra mba jereo jereo inona ny tena maiky amreto vahoaka reto satria raha masoko mijery tsy atao tsirairay le izy raha miteny hoe mpitondra tsy filohan'ny repoblika ihany fa reto tompona ndraiky zay mipetraka zay napetrany reo membre gouvernement aza auditsite atao vetra mitondra fiarakodia na mitondra moto jereo ny rétroviseur banjiny ny aloha jereo ny avy jereo ny avanana fa lasa vohitsaka ny tobile eo aloha na amin'ny olona eo aloha na mba jereo dolidoly de mba ataovy fa eo aminareo dolo fa ifana rehetrarehetra afahana mampandroso ny olona tsy manana inina raha afaka miasa le pragmatisme ngely miainga amin'ny zavatra misy afaka mavita zavatra ka rehefa aminao dolidoly ny zavatra rehetrarehetra ninninao aminao dolidoly ninninny eo dolidoly na volana na fahefana na ny fifandraisana ny radio ny tele ny tsera ao aminao tsy misy fa maninona tsy mandeha ampiasao amin'le tokony mahasoa ny vahoaka le izy
izay no antony takiny RMDM ny rosony Madagasikara ao anatin'ny Repoblika Fahadimy. Ny filoam-pirenena ankehitriny io mihitsy no isan'ny lokaloka fa anajany lalàna sy ny maro hafa. Raha ny zavatra nolazaina aloha dia lafatra tokoa. Saingy ny fanatanterahana azy tsy misy fa mpitaribato vilambava no hita amin'seho masoandro ankehitriny. Isan'ny teraka olana sy nanaovan'ny solombavam-bahoaka teo eo amin'ny 70 hetsika. Ny 1 ny volana avrily 2024 ny fitakiana ho an'ny fahalalana maneho hevitra. Indrindra fa tao amin'ny Haino Amanjery mpanjakana. Ankehitriny anefa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ny mpanao fitakiana tamin'izany, mbola mitohy ny fanagazana sy ny tsy fahazahoan'ireo ankolavy tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra maneho hevitra sy miteny ao amin'ity Haino Amanjery bahoaka ity. Ireo fahitalavitra izay nahafana naneho hevitra indray aza no notapaina sy noesorina tsy ao anatiny ireo antsoina hoe chaîne parabolika toy ny fahitalavitra sy ny radio MBS. Mazava nefa ny voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana eo amin'ny 120 fa mananjo alala vaovao ny tsirairay. Mbola amafisiny lalam-panorenana izany eo amin'ny andalana faharoa ny ity andininy ity. Fa zao ny fahalalana amin'ny fampalalam-baovao na toinona no anoanana izany. Mazava ho azy fa ny fanagejana Haino Amanjery mpanjakana sy ny fanakatonana ankolaka Haino Amanjery tsy miankana ataon'ny fanjakana izao dia fanitsakitsahana lalam-panorenana. Dia hoy ny mponina any amin'ny faritra hoe alahelo ihany zay any amin'ny faritra amin'le fahazahoam-baovao, satria ny fahazahoam-baovao dia tokony atao ho an'ny be sy ny maro. Fizay any amin'ny faritra tompoko dia tsy mahazo vaovao fa tsy ny TVM sy ny RNM zay bodon'ny mpitondra fanjakana. Ka tena mangataka zay tompoko ny anokafana ny Haino Amanjery rehetra manerana amin'ny Madagasikara, na miankina na tsy miankina, fa tsy mahazo vaovao ara-dalàna izahay fa lasa mihinana ambolony fotsiny amin'ny zavatra zay henonay. Ka tena mangataka tompoko farany zay aingana anokafana ny Haino Amanjery Haino Amanjery tsy miankina rehetrarehetra reo. Zay ny tena takinay vahoaka tsy mandady arona. Isan'ny fehi-kevitra voaresaka nandritra ny kongresy izay nataon'ny RMDM moa ny fametrahana indray sy ny famerenana ny asin'ity Haino Amanjery bahoaka ity. Mazava manko ny voasoratra ao anatin'ny teboka fahaefatra ny fehi-kevitry ny mpanohitra io. Fatakina ny fametrahana demokrasia sy ny fanajana ny jony tsirairay any hevitra malalaka sy anao famorim-bahoaka. Sokafana ho an'ny rehetra ka tafiditra amin'izany ny mpanohitra ao amin'ny Haino Amanjery mpanjakana. Izany tokoa mantsy no fanajana sy ny fametrahana ny zon'olombelona ary ny demokrasia. Ity no nambara ny teo anivo ny fanoherana mikasika izay. Asa aniza zany le Haino Amanjery any firenena ve sa any mpitondra? Aniza le izy ny hetraniza ary no alaina handoavany karaman'ireo. Hetrany mpitondra ve sa hetrany vahoaka malagasy? Fa manino atao an'izany? Efa olana teto hatramin'izay ny zavatra tahaka an'izany, fa manino mbola averina ankehitriny? Tsy maintsy ho any zay satria any firenena io, na tianareo na tsy tianareo zay ho any. Haino Amanjery pirenena io antsika rehetra io. Raha zay mandeha amin'ny anareo privé, azonareo atao ny tsy manome anay, azonareo atao ny manankana anay. Fa raha mbola tany demokratika Madagasikara, raha mbola eketsika zany hoe misy demokrasia zany eto Madagasikara, zay mandeha mankany. Tsy mampaninona na inona mihitsy mety ho vokan'izay, fa izahay de ho any amin'ny Haino Amanjery mpanjakana. Hite angataka zay hoe mila miteny ato zay, hitondra nyty résolution-nay ity ho ampahafantarinay ny vahoaka malagasy, satria nisy fehi-kevitra zay nivoriny mpiray tanorazana. Zony ny mpanohitra izany ary andraikitra izy ireo no mitaka izany satria ireo no mpanohitra ara-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny tena mahagaga mantsy amin'izao fitondrana izao, manina ny zavatra izay nolazaina fa efa ratsy teo aloha no mbola averina indray. Ny fahefana ve no manova olona sa ny olona mihitsy no adalam-pahefana ka mody manadino ny efa nisy? Averika eto ihany ity teny ny Filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fandarana manokana tao amin'ny fahitalavitra rahavavy ity. Ino tsara
tsy ny vola no feny olona fa ny olona mifeny vola averitry zay tian'izay tsy ny olona kory no fezin'ny vola fa ny vola fezin'ny olona tsy resaka vola foana andresahako fa ny faizana mampiasa ny vola io tony fitaovana ohatran'ity peniny ity io ny vola fazy atao adalany vola io satria raha ao am-ponao io dia lasa manao zavatra tsy araka ny tokony ataonao anao fa ny tena zavatra rehetra le ainy anankiray le ainy ka rahalany andro anao ifiereren'ny vola io ampijaliany vola io anao ahafahana azahoana vola dia tsy maintsy mahay mandany vola ny olona tsisy olona mahay mitady vola raha tsy mahay mandany aloha azy mieritreritra mihitsy aloha hoe mahay mitady vola le olona raha tsy mahay mandany aloha zany efa mbo misy organisation an-tsainy eo efa mbo manana ny objectifany izy raha mbo mahazo vola toizao zany a zao nandaniko azy fa tsy mitady mamono tena fotsiny eo aloha dia angonina tsy adinkevitra intsony izany fanazavana izany ary mitombona tanteraka ivoalazan'io amin'izao fotoana izao tsy misy tsy anjakany vola any anatina raha-raha-mpanjakana ministra izao mihitsy no manodigodom-bola olona eo anivon'ny fiadidin'ny repoblika no manao kolikoly amina tsenam-baro-mpanjakana satria diso fehezy ny vola loatra ka adino ny tena fiainam-bahoaka mbola velona any any ve ny samifinina sy ny bianco ary ny fitsarana malagasy fa ahoana mariny